Hitondrana fomba fiasa hafa sy fisainana na esprit vaovao, hitondrana fampandrosoana mamaly ny filan'ny mponina any amin'ny faritra misy azy no nananganana ny fikambanana Ray Didia raiky na Arson Rafidimanana no namorona sy mitarika azy. Ny antom-pisian'ny fikambanana Dia raika na Ray Didia manova kelintsika ny fihetsika. Aleo indray mba alaina ny hevitra avy any amin'ny fotony, avy any amin'ireo commune izay lavitra andrina ozy ny fitenenana. Avy any amin'ny zareo no miainga indray mba alaina tara dia avy eo atanterahana zavatra ataony zareo. Fa tsy avy-aty ambony foana no andeha ampidinina any ambany nefa tsy mifanaraka akory ny zavatra ilainy ny any amin'ny commune any amin'izay lavitra andrina izay. Ao anatin'ireo ben'ny tanàna izay ao anatin'izay association na fikambanana Dia raika izay na fikambanana Ray Dia izay dia sitraka eraky Madagasikara. Amin'izao mety any Manakara, Mananjary, Toliara 2, Toamasina, any Antanambo Manapotsy, any Marilambo, Antanifotsy, any Ambohitopony, any amin'ny distrika maromaro izy amin'izao. Ireo no nataontsika amin'izao. Ireo no ny tratra. Fa rehefa avy eo tsy maintsy ataontsika hoe tâche d'huile misehatra eran'ny Madagasikara ary izay tetikasa izay hoy dia mety amenay izay olona izay anatanteraka an'izay hevitra izay rehefa any aoriana any. Ny fialana amin'ny fitokana monina, ny fananganana foto-drafitr'asa, ny famasina herinaratra, ny fahasalamana sy ny fampianarana no teboka dimy ny adikevitra teto araka ny lalan-tsain'ny ity fikambanana ity. Tafita tamin'ireo ben'ny tanàna ny tian'ny Ray Didia raiky ahatongavana. Ny antsony commune izy ary anaparitaka ny association Dia raiky manerana ny commune hijery ny olana eny fotony ary tondra fanampiana ary hiasa tokoa ho an'ny vahoaka amin'izay mety ho fampandrosoana miainga avy any fotony izay. Nisy ireo solombavam-bahoaka liana ary resy lahatra tamin'izao foto-kevitra izao ary naneho ny fahavonona ny ara-iasa. Dia raiky dia tanjona ray zany dia hoe ny ampandroso ny faritra misy anao. Dia ohatra ny association rehetra dia hoentina hanabevo ny fiarahamonina. Ben'ny tanàna sy mpisehatra amin'ny fampandrosoana avy amin'ny commune maromaro ato amin'ny faritra Atsinanana, faritra Vatovavy Fitovinany ary Vakinakaratra ireto no nanomboka azy reto ary mbola ho avy ny any amin'ny faritra hafa.